ny soratra masina dia ny tenin'Andriamanitra. Matthieu 7:21 jusqu'à 23. Voasoratra hoe tsy izay rehetra manao amiko hoe tompotompo no hiditra amin'ny fanjakany lanitra, fa iza manao ny sitrapony raiko zay any an-danitra. Maro no hanao amiko amin'izany andro zany hoe tompotompo tsy efa namanany tamin'ny anarana va izahay, ary tsy efa namoaka demonia tamin'ny anarana va izahay, ary tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anarana va izahay. Ary hoy Jesosy taminy, ary dia hambariko aminy marimarina hoe tsy mba fantatra kory ianareo hatrizay hatrizay, miala amiko ianareo mpanao meloka. Tsy mba fantatra kory ianareo hatrizay hatrizay, miala amiko ianareo mpanao meloka. Tsy mba fantatra kory ianareo hatrizay hatrizay, miala amiko ianareo mpanao meloka. Ary hoy Jesosy taminy, ary dia hambarako aminy marimarina hoe tsy mba fantatra kory ianareo hatrizay hatrizay, miala amiko ianareo mpanao meloka. ary dia hambarako aminy marimarina hoe tsy mba fantatro akory ianareo hatrizay hatrizay, miala amiko ianareo mpanao meloka. Hoy Jesosy Kristy. Injany fahatosoam-pagnantenagna lehibe zay tsy ampoiziny maro. Tsy mba fantatra kory ianareo hatrizay hatrizay, miala amiko ianareo mpanao meloka. Tsy iza rehetra manao amiko hoe tompotompo no hiditra amin'ny fanjakany lanitra, Fa izay manao ny sitrapony raiko zay any an-danitra. Tsy iza rehetra manao amiko hoe tompotompo no hiditra amin'ny fanjakany lanitra. maro no hanao amiko amin'izany andro zany hoe tompotompo tsy efa naminany tamin'ny anarana va izahay, ary tsy efa namoaka demonia tamin'ny anarana va izahay, ary tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anarana va izahay. Samy nanana ny fahatokisan-tenany avokoa ireo sokajin'olona ireo. Ary dia hambariko aminy marimarina hoe tsy mba fantatro akory ianareo hatrizay hatrizay, miala amiko ianareo mpanao meloka.